Ny hoe tsy tokony isy zany ny fiara-mandeha tsirairay indrindrindrindra moa amin'ny andro alina. Ny fanapahan-kevitra faharoa dia ny hoe handray andraikitra ny président ny coopérative sy ny mpiara-miasa aminy amin'ny fanentanana ny mpikambana ho aminy mba tsy handeha irery, ary tsy vitany hoe handray andraikitra amin'ny fanentanana, handray andraikitra ihany koa amin'ny fanasaziana raha ohatra ka ilaina izay. Fa nisy ny paikady ataony ATT ary hitany fa mahomby tokoa izay soroina teny zany no mpitatitra fa tena fantatray zany izy fa tena mety tsara ho an'ny mpitatitra. Ny momba ny sécurité koa miaraka amin'ny mpitandro filaminana dia isorona lehibe koa mpitandro filaminana satria niara-miasa tamin'ny ATT. Tany amin'ny lalam-pirenena fahadimy amby telopolo mampitoy ny Antsirabe dia tafy mandoto Malaimbandy Morondava no niseho ny asan-jola matetika ka nisy ny toerana natokana andraisana ireo fara-pitateran'olona ka miainga eto mandeha mitandahatra makany amin'ireny toerana ijanonan'izy ireo ireny. Mitsanona ny faritra vakinankarotiliantsika firesaka kosa ny fiahinan'ny mponina lafiny ara-tsosialy zany nanolotra vary fotsy akanjo isan-karazany ary vatomamy ho an'ireo sembana enjato minada tao amin'ny fiangonana katolika tao Ambohipeno ny minisitry ny mponina sy ny fiaina ara-tsosialy Nadine Nagamarsson nisy ny anjara biriky natotry ny fikambanana tsara sitrapo izay miara-miasa amin'ny zareo ao Antsirabe ao antsika avy hatrany. Vary fotsy 20 kitapo akanjo isan-karazany vatomamy no natolotry ny ministra ny mponina Ramatoa Nadine Nagamarsson niaraka amin'ny fikambanana tsara sitrapo sy ny Monseigneur Félix Aramananarivo évêque émérite d'Antsirabe ho an'ny sembana Ratsena sy Arabata natao amin'ny fiangonana katolika Ambohipeno Antsirabe. Vola roa tapitrisa ariary avy tamin'ny Ramatoa ministra ny mponina no fanampiana an'ireto sembana ireto tsy maintsy omena tombon-dray ny fiarovana ny fiainam-bahoaka sy ny asa sosialy. Sulamana fahasembarana abatany Ratsena misy fikambanana lehibe ka zay amin'ny amin'izao fotoana zao lazatsika hoe voalotoana na vaovao fihinana vaovao mba fivaovao ny malagasy naiza misy aza satria fino isan-jato ohatra ny tsisy malagasy katandrazana manan'izao endrika hitatsika eto Antsirabe tsy religiozy na monseigneur Heliany mikarakara malalam-panana fa ifarindana sika satria mbola mavesatra kokoa lavitra ny fahatrano mivaly amin'ireo folo taona izay no nijoron'ny ity topo fanabeazana ny sembana eo anivon'ny fiangonana katolika Ambohipeno eto Antsirabe ity izay miara-miasa amin'ny fikambanana tsara sitrapo ao an-toerana na ny ADF 3A sembana misa 100 mianadahy biazoneto nisy moa ny fanolorana maro pahaizana avy tamin'ny fiangonana katolika eto Ambohipeno Antsirabe. Maringa rahafimanana mitatitra ny antsipliany zay vaovao zay tamin'ny sary nalainy ivony Joselin tany Antsirabe fa miona tetsy amin'ny foibe ny vokovoko manga malagasy tetsy adravoangy ambony kosa androany irio soloteny ny vokovoko manga malagasy amin'ny vamofaritra 20 eto amintsika nisy ny fanaovana jeritolika ny zavabita eo ihany koa fimpanjinana ny hoavy manolona ny fianaka ny zava-mahadomelona sy ny zava-pisotro mamambo Solange Rakotarosy naina Rakotondrafara. Raha vao miresaka vokovoko manga dia mby ao an-tsaina avy hatrany miady amin'ny fianaka sy ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelona toy ny paraky, sigara ary ny toaka. Ny tanam-bokovoko manga sary ny lanitra sy ny rano ho famonjena ireo maratra ny zava-mahamamo sy zava-mahadomelona no ahafantarana ny vokovoko manga malagasy. Saika ahitana vokovoko manga avokoa ireo faritra 12 eto Madagasikara ka androany dia niona tamin'ireo solontenan'ny faritra 12 nanao jeritolika ny asa vita tamin'ny taona 2010 ary ibanjina ny taona 2010. Zavatra ataonay ao anatin'izay dia ny fananganana programa nasionaly mitovy iarahana miainga ao anatin'ireo faritra 12 ireo. Ny foto-kevitra iangana iny moa amin'ny hoe ady amin'ny fianaka sy ny fiangonana ireny dia ny teny misotra masina hoe mety ho namako ve ianao ady amin'izany ary miaro indrindra ny vehivavy sy ny ankizy ary ny tanora ny programa anazy zany amin'ity 10 sy 10 arivo ity parapatonany amin'ny 10 sy 10 arivo. Ny asa teny nivo
tanjon'ny sekoly no nikielezan'ny vehivavy kristianina mpifadytoka aina sy nahataonany olona maro hatramin'ny taona 370 ny orenan'ny vokovokomanga. Ankehitriny kosa ve ny fiarovana ny vehivavy sy ny ankizy amin'ny zava-mahadomelina no tanjon'ny vokovokomanga. Fiarahan'entana amin'ny fambolekazo ary no etsika voalohany amin'ity taona ity. Fa mandritra ny telo andro kosa naretany etsika izay nikarakarany Mada Jeune etsy amin'ny site Ambatonakanga nanomboka efa malo moa zany etsika nampahafantarana ireo tanora ny fianarana sy ny fitariana azy ireo amin'ny lalam-piofanana tokony aleny no tanjona amin'izany salon de l'étudiant zany isolange akotanosy any nakanisarikisa faniry andria menjanary. Maro ireo sampam-pampianarana ambony tsy miankina amin'ny fanjakana afaka andray ireo mpianatra afaka tamin'ny fanadinana baccalauréat farany teo. Noho ny anton-javatra maro tokoa mantsy dia mbola be ireo mpianatra tsy mahalala akory ny taranja tiany oratovina. Ny ampahafantatra ireo tanora te amin'ny fianarany amin'ity taom-pampianarana 7 ity ary no tanjon'ny Mada Jeune izay nanao ity etsika andian'ny fahatelo ity. Efatra amby folo ny isan'ireo toeram-pampianarana ambony tsy miankina mampiranty ny fahaizany manao ny teto ohatra tamin'izany ny Institut supérieur privé agricole. Efatra arivo no mpitsidika andrasana mandritry ny telo andro eto amin'ny site Ambatonakanga. Misy fampitambo kosa ty vakina antsika aloha mialoha ny dirantsika amin'ny lafin-javatra hafa fampitambo avao ho fanomanana ny fankalazana ny fadimapolo taona ny fahaleovan-tena ny firenena malagasy ary mba ampiena ny fiantraikan'ny krizy ny gouvernemanta malagasy dia manohitra ny hetsika famoronana asa amin'ny alalany fametrahana tetikasa madinika maro mikasika ny asa mpampandrosoana sy ny asa samihafa iny amin'ny tontolo ambanivohitra. Isy toerana voatokana andraisana izay olona manam-pikasana amin'izany ao amin'ny ministera ny fambolena anosy isa-maraina ka manomboka ny ratsinainy 12 janoary 12 amin'ny 7 maraina hatramin'ny 12 atoandro izany nosony izay fampitambovo zay ny ministra ny fambolena John Mamtina Juscelino. Amranantsika ny vaovao dia lafa ny kolotsaina kosa fantatritsika rajery rano valy no resana. Misy zava-maneno vaovao zay ho asehony rajery amintsika manodidina amin'izany afiatsy Afrika izy ty ary misy fiara-miasa amin'ireo mpanakanto zay mpiaradia aminy ao Afrika teto amin'ny televiziona malagasy no nanaovana ny fanadihadiana zay nataony Narendra Fenomena sy Lucien Diantso miaraka tamin'ny rajery ho arantsika vetany. Ngoni izay no anaran'ity zava-maneno iray ity any Afrika no nipoirany nandritra ny fampisehoana sy ny fitetezana firenena tany ivelany tany no nahitany rajery azy nanaitra sy naliana azy ity zava-maneno ity ka nety no atao fikaroana mihitsy eto Madagasikara fanomezana avy amin'ny vahiny anankiray. Ny Afrika andefaneny zany pays mandaingo izy zareo zany zany hoe Sénégal, Mali, Burkina Faso eny zany zay ny atao ty zava-maneno enti-paharazany ty. Anamboatra amin'izy ty Amerikanina zay fakita tamiko tasy amin'nosy larino dia mantery tendreko le izy dia azokazoka any le izy dia farany tozy izy hoe totra ny tiany eny zany dia atao sur mesure izy amin'le tanako zany dia tsy maintsy mivoarina sur mesure mihitsy. Fianakaviany valo ihany Ngoni araka ny fanazavana-drajery vita avy amin'ny voatafy sy ny azo voatokana ary azo atao tsara ny manamboatra azy eto mitsika. Le feony satria somary matonjatonja mavesapisatra zay le feony dia akoatran'izay koa zany misy tovitovizana ihany amin'ny valy raha milafy ny fomba fitendra zany satria avy avanana samahafa azy fotsiny zany dia misy amin'ny corde satria ty zao mielo dia ny valy fa
mentalika zany noararatonany resahana taminy koa ny fampisorona akaiky indrindra izay ho ataony amin'ny faraky amby roapolo hatramin'ny fafito amby roapolo ny volana janoary hitetezany any Suisse, Belgique ary France ao anatin'ny fiarahana vaoantsary tamin'izao ariva izao misaotra atsika rehetra tomboky lasy tomboky vavy niaraka taminay teto tamin'ity herinandro ity volagamaantso miaraka amintsika eny rehefa aveo ao amin'ny teny frantsay izao farany herinandro kosa lanto malala rasata Jean Mirambelson manolotra ny vaovao amintsika eto amin'ny herinandro ty fandrombolana amin'ny Christian Rakotarso ny fanolorana izay vaovao antsara izay sorana ny teknisianina rehetra ny mpanao gazety ary namana Toliro Titis izay ny fandrimona tamin'ny vaovao antsary teny iny ho amin'ny manaraka indray ary feno matoka